zany no iainantsika. Ny hitantsika farany zao de hoe ny famantarana ary fa manana ny batisan'ny fanamasina ny olona anankiray de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra iny olona iny. Zay no tadidio. Raha ohatra tsika zao namaky farany mikasikasika an'le hoe ny vokatry ny fanamasina de nahita tanteraka mihitsy fa ny vokatra de zavatra tsy nanana ny olona anankiray fa lasa nananany tao aorianan'le nandraisany ny fanamasina. Fa ny famantarana kosa de talohan'ny siny ny vokatra iny no ny toetra sy nipetraka taminy ary hita taminy ny atao hoe famantarana de ilay teny tsy fantatra. Ohatra n'ilay voninkazo na anana izay notondrahana ihany io araky ny fanambarako tamintsika teto. De tondrahana le tanànana ny famantarana fa voatondraka iny de tsy le hoe naniry tsara sy namokatra tsara le zavatra nitondrahana fa mety ho maina be le tany nefa le zavatra maniry tsara. Fa ny tena afantarana zany hoe nisy nanondraka mando le tany de vokatry le tany mando iny no nahatsara n'le zavatra. Zay ny vokatry le tany mando, ohatrany hoe zay ny vokatry le fanahy. Fa le famantarana le tany mando be mihitsy de zay ny famantarana zay. De anakiroa moa ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika teto izay nahafahana ny sintona fa dia ny fiteny tsy fantatra no hany marika sy famantarana ahafantarana fa misy fanamasina ao anatin'ny olona anankiray. Ary nahoana izy natao hoe teny tsy fantatra ho hitantsika androany ny antony fa mifandray tanteraka amin'le lesona zay efa nianarantsika teo aloha izay zavatra izay satria ny zavatra lehibe ilanan'le fanamasina anio de mamelona an'le fanahy ao anatin'le olona le efa maty noho ny fisian'ny ota tao anatiny hatr'izay ny ainany. De rehefa velona iny fanahy iny de iny le atao hoe zanak'Andriamanitra zay natsangany satria zanaky ny devoly teo aloha de natsangan'Andriamanitra ho zanany. De io fanahy velona ao anatiny atao hoe zanak'Andriamanitra zay ny tadidio velona le izy. De eo am'izay ary tsika no ampifandray an'izay zavatra zay. Raha ohatra ary misy asa mety maka ohatra ihany tsika mba hahafahanao mahazo azy tsara hoe velona ary sa tsy velona ny olona anankiray. Raha ohatra eo anatin'ny trano izy de io trano io de tadidio tsara. Ohatra hoe misy trano may ao na misy trano mirodana de misy olona tavela ao ka raha mbola miteny iny de tadidio velona izy zay. Fa matoa zany tsy miteny tsony tsy miantso na izy maty farafaratsy nisy torana. De ohatr'izay koa zany ny afantarana an'le fanahy ao anatin'le olona hoe velona marina sa tsy velona le izy. Ny teny na ny feo avoakany no afantarana hoe velona le fanahy satria tsy hitany masontsika ny le fanahy ao anatintsika fa miteny io zany de amin'ny alalan'io teny io fotsiny no afantarantsika hoe velona le fanahy. Ka iny rehefa miteny tsy baikon'ny saina de iny teny tsy fantatra iny no teny avoakany. Teny avy amin'ny fanahiny ny teny tsy fantatra fa tsy avato amin'ny fisainany. Ka matoa zany miteny le fanahy velona marina izy ka izy raha miteny hafa ny teniny de le fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ka zay zany aloha no zavatra hitatsika fa hotohizana zany satria ny zavatra mampiahy ihany olona ihany koa zay mety hampametra-panontaniana de le hoe ahoana ary ny asan'ny apôstôly de ny toko 2. Vakitsika anie zay satria tao zany tena hoe nilatsahan'ny fanamasina voalohany. Asan'ny apôstôly de ny toko 2 no vakitsika 1:1 ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly toko 2 1:1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ary vaky ny teny. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenina ny fanahy masina azy. Hatreo aloha no jerentsika fa hotohizantsika izy rehefa avy eo. Ny olana eto de zao. Eto zany de hoe andro Pentekosta aloha izy de tao amin'ny fitoerana iray ny olona. De voalohany nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo nanenika ilay trano niangonany. De eo mampiahy ihany olona zany hoe tokony ho tahaka an'izay zavatra mitranga. Tonga de misy rivotra mifofofofo. Voalohany zay. Manaraka an'izay de hoe nisy lela maro mitarehana afo
faharoa izy ny olona de tokony nisy lelanafo ihany koa satria ny zavatra nitranga zay de ohatran'izay teto de ny zarazara iny de nahazo ray isan'olona tamin'ny fotoana io. Ny fahatelo de zao samby feno fanahy masina izy de naninona ny teny tamin'ny fiteny maro samy hafa. Zavatra telo reo, rivotra mifofofo, lelafo, fiteny maro samy hafa. Ka raha tonga de raisitsika ny asan'ny apôstôly toko fahafolo zay vakitsika teto farany tamin'ilay fandarana teo alohan'ity androany ity. Tsisy aloha le rivotra mifofofo raha izay, tsisy ihany koa lay lelafo, ary manarakaraka an'izay de ilay teny tsy fantatra ihany ve ity atao hoe fiteny maro samy hafa ity. De toizantsika neny andininy satria anazava tsara isika. Andininy fahadimy sy ny manaraka de zao: ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samy hafa rehetra ambanin'ny lanitra, ary noho ny re izany feo izany de niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. De talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: ndreo tsy Galiliana va ireo miteny ireo? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika? Eparsiana, Mediana sy Elamita ary mponina any Mesopotamia sy Jodisy sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfili, Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita. Aleo ohatra ihany vakitsika. Zany hoe nisy karazana fiteny maro araka leo amin'ny andininy fahaefatra, de nisy fiteny maro ihany koa ny tanisaina teo hoe Egypta ny sasany, Midiana ny sasany, Frigia, Pamfili sy ny karazany. Ireo zany samy nanana ny fiteniny daholo. De amin'ny mandro Pentekostazy moa de reo jiosy avy any amin'ny firenena reo de makany amin'ny tanànan Jerosalema daholo. De ireo zany efa tsy nampiasa ilay teny jiosy zay nahazatra azy intsony, fa ny teny zay nahazatra azy tany amin'ny firenena zay nitoerany. De azotsika raisina zany hoe ohatra samy manana ny fiteniny reo fa mba azahoantsika azy zany de ohatra hoe misy jiosy zany tsy mahay teny jiosy tsony fa teny anglisy no hainy, ny sasany teny sinoa no hainy, ny sasany teny malagasy no hainy, ny sasany teny frantsay no hainy. Be de be zay karazam-pitenenana nisy tamin'izany fotoana zany. De gaga be izy nandrehan'ilay apôstôly sy ireo olona rehetrarehetra zay feno ny fanahy masina fa zavatra heniny de le jiosy nitaizana tany amin'ny fiteny anglisy, teny anglais no heniny. Le nitoetra tany amin'ny tany sinoa, teny sinoa no heniny. Zay tonga taty Madagasikara, teny malagasy no heniny. De gaga be mihitsy zareo hoe ngamo reo zay tsy Galiliana, ohatrany hoe manana fiteny nahazatra azy zany reo jiosy avy any Galily. De tokony zay ny teny hoeniny reto olona reto fa mahagaga azy de zao: zay mahay teny anglisy no heniny, zay nahay an'le teny sinoa no heniny. Teny pirenena isan-karazany araka ny voasoratra teo zany no heniny reto jiosy izay niakatra tany Jerosalema ireto. Ny dikan'izay de zao: lay zavatra no teneniny reto mpianatra ireto zay feno fanahy masina de teny ampiasain'ny olona eto ambonin'ny tany, teny pirenena ny filaza azy. De ny fanontaniana mipetraka ao anatintsika de zao hoe io ihany ve lay teny tsy fantatra sa hafa mihitsy zany teny tsy fantatra zany? Ary misy ary tonga de manafangaro avy hatrany hoe ny teny tsy fantatra nge de zay tokoa mety ho teny anglais io indraindray, mety ho teny frantsay io indraindray, mety ho sinoa, mety japonais, mety rosiana io indraindray mety teny latine io indraindray arakaraka le hoe zava-misy eto amin'ity tany ity. Ka zao tsika hoa efa nifehezana hoe tsy zay hevitr'olona rehetrarehetra akory de ekena ho marina daholo fa aleo ny baiboly ihany no ijerevantsika hoe inona marina moa no atao hoe teny tsy fantatra. Moa ve teny anglais na teny frantsay na reo voateny rehetrarehetra ireo? Fa eto aloha zao ny amin'ny andininy faefatra de voalaza tsara fa tsy teny tsy fantatra ny soratany fa hoe fiteny maro samy hafa. Tany amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo indray kosa izy de nanazava tsara sy nanoratra tsara hoe teny tsy fantatra. De toy izany koa ny tany amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy-ambin'ny andininy fahaenina de nanazava sy nanoratra tsara hoe fiteny tsy fantatra. Ka ny fanontaniana ary de hoe ny fiteny tsy fantatra ve égal fiteny maro samy hafa izay atao hoe fiteny pirenena araka ty voasoratra ato amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ity. De aleo any baiboly no ijerentsika azy. Korintianina voalohany de ny toko fahaefatra
toko fa 4 azafady. Korinthiana voalohany toko fa 4 de ny andininy faharoa ihany. Korinthiana voalohany toko fa 4 andininy faharoa. Zao ny voalazany teny ary amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no itenenana zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Ampitaitsika amin'le hoe fiteny maro samihafa le izy, zay fantatry le olona rehetrarehetra zay nanatrika teo, fantany tsara mihitsy. Zay na hiteny anglais na fantatra tsara hoe miteny anglais le olona de hainy ny dikany. Zay na hain'le teny sinoa na hainao an'le teny sinoa navoakan'ireo mpianatra sy ny namandreo de tonga de nafantatra hoe miteny sinoa zany olona zany, hainy tsara ny dikany satria teny sinoa no nanabeazana azy. De ohatr'izay hatrany, na frantsay na malagasy na inona na inona. Fa eto kosa ny atao hoe teny tsy fantatra de zao. Voalohany aloha de hoe tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Ray zay. Faharoa, amin'ny fanahy no itenenana zava-miafina. Io le teneniko hoe le fanahy no miteny. Zay no marika ahafantarana fa velona le izy aloha. Fa ny tena raisitsika de to amin'le farany indrindra hoe tsy misy olona mahalala. Tsy mitovy an'le tany amin'ny toko faharoa zany, fa ny tany amin'ny toko faharoa de fantatry le olona rehetrarehetra. Zay rehetrarehetra nanodidina de samy nalala daholo zavatra tiany ny apôstôly sy ny namany sy ny mpianatra rehetra no tenenina tamin'izany fotoana zany. Tonga de hain'ny olona le izy zany. Fa ny atao hoe teny tsy fantatra kosa zany de mazava be, tena mazava be eto fa tsy misy olona mahalala. Raiso avy hatrany ary fa tsy mitovy ny atao hoe fiteny maro samihafa na fiteny pirenena na fitenin'ny olona sy ny atao hoe fiteny tsy fantatra. Tena tsy mitovy satria le fiteny maro samihafa fantatr'olona, hain'olona, fa le fiteny tsy fantatra kosa tsy misy olona mahalala na iza na iza. De aleo ary tonga de ahitsika avy hatrany ny fiheverana fa ny fiteny tsy fantatra de fiteny pirenena, diso tena diso zay. Samihafa, tena samihafa ireo. Mety hitombonay ny fanontaniana hoe ka inona ary ny tena izy? Mety ho marina ihany ange zany na tsy miteny tsy fantatra ary ny olona fa mahay teny anglais ohatra de efa manana ny fanahy masina izy. Raha ohatra tokoa ka hoe tena olona tsy nianatra anglais mihitsy le olona na hoe tena tsy nahita fianarana ary angambe, fa rehefa tonga ho aminy fanahy masina lasa mahay miteny anglais izy mety ho marina ihany zay teninao zay. Fa amin'izay fotoana zay nefa mitovy amin'le zavatra mitranga ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa zavatra misy amin'izay. Zany hoe misy olona tsy mahay afa-tsy teny anglais eo akaikin'le olona, de iny olona tsy mahay miteny anglais iny no ampitenen'Andriamanitra teny anglais ho an'iny olona iny. Zay azavaiko aminy hoe rehefa inona no mitranga izay zavatra zay. Fa ny zavatra tokony fantatra ihany koa de zao, le olona tsy nahay miteny anglais lasa mahay miteny anglais, matoa izy na hainy teny anglais na frantsay na ohatran'izany, efa nisy fanahy masina aloha tao anatiny. De le fanahy masina ao anatiny iny no mampiteny azy amin'ny fiteny anglisy. Zay ny fantara. Efa nisy fanahy masina tao anatiny. De tsy afaka miala ihany tsika fa nahoana indray no porofona fa efa nisy fanahy masina tao anatiny, ohatran'le tany nanana voatondraka ihany. Mando aloha le izy zay vao mamokatra. De ohatr'izay koa misy fanahy masina aloha ao anatiny, zay izy vao mahay miteny anglais na de tsy mahay sy nianatra teny anglais azy. Ahoana no nahalalana fa nisy fanahy masina tao anatiny? Verina ny an'le famantarana voalohany tsika, efa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra io. Zay ny tady tio zay. Ary ohatr'izay ihany io asan'ny apôstôly toko faharoa io, zay ndongy azavaintsika mazava tsara amin'izay de tsy vakiana intsony aloha zany le andininy voalohany sy ny manaraka. Fa eo amin'ny andininy fahadimy de tady tio tsara. Ampitaitsika zany aloha hoe eo amin'ny andininy fahadimy de hoe nisy jiosy mpivavaka tsara, asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahadimy ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samy hafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ny tiako sotomina kely eo anatin'io mba ho azonao de hoe taiza moa reto jiosy reto, taiza ny toerana misy an'ireto jiosy mpivavaka tsara reto de nitoetra tany Jerosalema ao izy, zany hoe tao amin'ny tanànany Jerosalema, fa avy tany amin'ny firenena samy hafa rehetra ambanin'ny lanitra izy. De ny zavatra nisy de zao, taiza reo olondreo tao amin'ny tanànany Jerosalema. Ray zay. Manarakarak'izay, taiza kosa nefa no nilatsaka le fanahy masina.
tamin'ny apôstôly sy ny namany ery amin'ny 1:1. Izao ny voalazany hoe ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia tao amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Io trano io moa fantatsika tsara fa azontsika vakina ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny 9 faraparany eo, fa tsy tadidiko loatra le 9 fa vakio tsara dia hitanao le izy fa anaty efitra ambony zany ry zareo reo. Ny dikan'izay zavatra ho raisiko zay mantsy dia zao: hafa ny toerana zay nisy an'ilay mpianatra ny apôstôly sy ny namany. Le toerana ny latsahan'ny fanamasina tao amin'ny efitra ambony, efitrano anankiray zay. Hafa kosa ny toerana nisy an'ilay mpivavaka tsara, jiosy mpivavaka tsara eo amin'ny 1:5 tao amin'ny tanàna Jerosalema. Zany hoe raha eto amin'le toerana anankiray zany nisy an'le mpianatra, dia aty amin'ny toerana hafa nisy an'le jiosy. Dia tato amin'le toerana anankiray nisy an'le efitrano ny raisandry zareo reo ny latsaka le fanamasina, fa le olona kosa taty amin'ny tanàna ny Jerosalema. Inona ny dikan'izay? Efa tsy tato amin'le tanàna, tao amin'le trano intsony ange le mpianatra no ny teny an'le tenim-pirenena isan-karazany, fa efa taty amin'le toerana nisy an'le jiosy mpivavaka tsara eo amin'ny 1:5. Efa nisy elanelam-potoana zany ny dikan'izay. Hafa samy hafa le toerana, samy hafa ihany koa ny zavatra nitranga. Dia toy izao ary ny zavatra nitranga. Niangona tao amin'ny fitoerana anankiray aloha izy eo amin'ny 1:1 amin'ny lesan'ny apôstôly toko 2 io, dia nivavaka tao ry zareo dia nilatsaka amin'ny fanamasina. Dia ny zavatra zavatra nitranga teo zany tsy voasoratra intsony, tsy voalaza intsony hoe inona avy ny zavatra nitranga teo ankoatran'le hoe ny rivotra mifofofofo, lelanafo, zay zany ny voalaza fa zava-nitranga tao amin'ilay trano. Dia rehefa avy eo lasa ry zareo ary nivoaka tao amin'io trano io izy, nivoaka tao amin'io trano io izy dia nakany amin'ny tanàna ny Jerosalema sy ny manodidina. Dia tao no nahitany an'ireo olona rehetrarehetra reo. Dia tao amin'izay le hoe ny teny anglais ny sasany, ny teny frantsay ny sasany, ny teny alemana ny sasany, espaniola ny sasany sy ny karazany. Fa tsy zay moa le voasoratra ato fa dehibe izy fa efa nivakiana teo ihany ny sasany. Dia aokary hazava tsara amintsika arak'izay hoe efa nisy fotoana niovange, satria tsy tao amin'le trano nandraisana ny fanamasina intsony. Ka ny zavatra azo antoka zany dia zao: tao amin'le trano ambony zay nivavahan'ireo mpianatra sy ny namandreo nilatsahan'ny fanamasina, tao nisy an'le rivotra mifofofofo, tao nisy an'le lelanafo, dia nilatsaka tao ny fanamasina ary samy feno ny fanamasina ry zareo. Dia ny zavatra azo antoka tamin'izay fotoana izay, fa saingy tsy voasoratra, dia zao: niteny tamin'ny teny tsy fantatra ihany koa ireo olona ireo. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ihany koa ireo olona ireo. Mbola tao amin'le efitrano ambony satria zay ny famantarana ahafahana mamantatra fa misy fanamasina ao anatin'ny olona, dia miteny amin'ny teny tsy fantatra izy. Dia tao izy zany asa ataontsika hoe 4 minitra sa adiny iray sa adiny roa tsy fantatro. Dia rehefa tena hoe vita amin'izay zany le hoe fifaliana vokatry ny fandraisana le fanamasina tao, dia nivoaka an'izay ry zareo. Tao zany izy niteny tsy fantatra, vita izay zavatra izay, izay vanim-potoana izay, niala tao an-trano izy, nivoaka tany Jerosalema, dia tao amin'izay no nampitenena le fanamasina zay efa tao anatiny. Zay le niresahako teo hoe efa ao anatiny ange le fanamasina, zay le olona vao mahay miteny anglais, na dia tsy mahay miteny anglais ary izy. Fa raha mbola tsy tao anatiny le fanamasina, tsy afaka hiteny anglisy izy. Dia iza moa, nataiza moa zany nandraisana ny fanamasina io tao amin'le efitrano tao ambony. Dia tao izy le niteny amin'ny teny tsy fantatra, fa saingy tsy nisoratana. Dia nivoaka tao izy ho ary rehefa avy eo, dia nahita an'le jiosy rehetrarehetra an'izay, dia zay ny fanandrifan'le mahay teny anglais nampitenen'le fanahy tao anatiny teny anglais. Zay mifanandrify amin'izay mahay teny sinoa nampitenen'le fanamasina tao anatiny teny sinoa. Zay nahita olona zay hoe tsy nahay afa-tsy teny espaniola, dia nampitenen'le fanahy tao anatiny teny espaniola, sy ny sisa sy ny sisa. Zay ny zava-nisy tamin'ny fotoana io. Fa tsy io zany no isintomantsika hoe teny tsy fantatra egalina fitenim-pirenena isan-karazany. Tsy dia tsy. Ary le fitenim-pirenena amin'iny fotoana iny efa tsy famantarana ny fanamasina intsony, ary tsy vokatry ny fanamasina ihany koa, fa tonga dia lazaina tsotra hoe asa ho tena hoe asan'le fanamasina
zay nitoetra ao anatin'le olona mba ahafahana mambabo ny fon'ny olona zay tsy mahay afa-tsy io teny io. Ka voalohany aloha de mambabo ny fon'ny olona izy, de hitantsika hoe amin'arivo ny olona resy lahatra tao anatin'izay fotoana zay. Zany amin'arivon'izany tsy tao anatin'le trano zay hoe 20 teo eo zareo ny tao anatin'io trano io, fa efa tany atokotany ozy izy a. Efa nisy fifindra-toerana, efa nisy elanelam-potoana ahafahantsika milaza hoe hafa ny zavatra nitranga tao anatin'le tranony angonana, de hafa ny zavatra nitranga tery am'le tany malalaka na tany atokotany na tany Jerosalema tsy fantatra hoe tao an-trano inona zareo. Zay zany no ahafahantsika milaza fa tsy le teny pirenena zay efa taty